Tungashuta tayava Chaivan marapanawo Tungashu yanau tata Angafani nanjashana nau Faldiraja imitera Tata nai malala nai Vitanush kisha imiakuka Uni nacha uanau Tungashu yawoshua Vitanila landavini Sinaja kanani tifuli Hana fitu inani tungu chawa Aja vela etu izahai Entu makani aminau Ama kivaki nilani chini Ia tudo ke wachachanau Laume unifana imasina Ia chena nifaporina Arafa wami fisarana Awamini fesheshe Befitia vana iana Kaka na shulu chanu funzena Nufunu ina na te kalfari Luana musha chuana tilu Shacha na uzaya Keris la zawanawe Nafali na tukunenai Faya na mishukinai Yawo shasha izukizai Fasize shashi pamitakazai Tumbi chacha ni afaliku Fatikula chani na taunau Nipitavanau simazi upiku Tikula chale yawo shwaye Itana na umekwa nau Paviandi yara kaminaya Tini kitutu watuchwa nau Pikusize kaitela kwa nau Kura kano mena yashi Apunga tapa kanjwa na yashi Tishuru kandi janashi Kitutu tungu chana pina ashe Tienai tata Ya vajaya Mami naishuki Ya wajaya Tienai tata Ya vajaya Mami naishuki Ya wajaya Bashatera Ya washwa Setia Elia Tinaikua Mami naikua Itunja ten Namzena nai Shauchana Bashatera Ya washwa Tungashuta tayava Chaivan marapanawo Tungashu yanau tata Angafani nanjashana nau Faldiraja imitera Tata nai malala nai Vitanush kisha imiakuka Uni nacha uanau Yulumbelu nanu kavinau Tani ticha na tau kilalau Fula inana vanaji Pana inilani chanu mena waji Nefani fatika kamidata Inana nefakash varara Uwa ujuna tamin fava Wamini fuvu kanu ya farana Alakash kara no nustinau Nufutinau na defasha na teni Keichini handa uwaji anau Nunjike na zavela wideri Faluma chami fala na katisha Etu kashkara fasana pita Yashana usi mais tofita Pande uki amsasika Kabiluna Filumar na da kasha
voa bucia voshua ure areia no you am tata yava if I tell me no fit so for am family ya voshua no velo nada ti cotina sa bachao favu fitinha tungala fachao ya voshua if I see no tinto nia nessa pisura minha fingia na pecha nyo cavana njai mi salcha ya bosha Sole from my foa bucia voshua ure areia no you am tata yava Sole valundra na lata kia voshua tirerin tunyo fa kanya hi ai dinasa bachao fa fitinha tungala fachao ya voshua if I see no tinto nia nessa pisura minha fingia na pecha nyo cavana njai mi salcha ya bosha da falai mi sau seu no ti vai saraka mas já quisai da falai mi sau seu no ti vai saraka mas já quisai finasa bachao favu fitinha tungala fachao ya voshua if I see no tinto nia nessa pisura minha fingia na pecha nyo cavana njai mi salcha ya bosha Funai cawan tanda ya ba funai cawan ya waswali ande mancha manapa kamfa utana pira yeah mahitanao ve sa sany mandroroy de miteniteny foana ka milaza ny tsy misy mahitanao ve sa sany be filaza ka lazaina fa mamorona milaza nefa misy sarindray mipika hoay tao mitsorika lay fiara elektrika mandeha amin'ny herinaratra to tsy mandiha tany manidinoko zany to mahavariana ihany ngamo tsy efa teny zany nakaiza ny sofera to tsisy resevera fa zao tokoa zany vele mandeha automatique reo mpitandro filaminana eny amin'ny arabe efa lasa hologramma to tsy mba mangatsika tanteraka ny teny lay nambara tam'izany fikorotana ny tany ka ny ambony lasa ambany tanteraka ny teny sady tsy misy fafamainy anareo zay nanaratsy fa afo no tsinjainy tanteraka ny teny lay nambara tam'izany fitsombatika ny sariny amin'ny lozantsony tany tanteraka ny teny sady tsy misy afamainy anareo zay ratsy saina foverany amin'ny elo tanteraka ny teny ka miomany anao itsindy saina tao de honany aminao voninahitra ho an'le andriamanitra manafaka amin'ny fahotana ya osoazay mahitanao ve hoe misy zay da amitsangana tena fampahotanao ambodra peto ao mba fantatrao ve fa Madagasikara lay nosy voafety fivoan'ny lalàna
zava-didy folo tena rava manontolo lainy verina fafena naika rafitra mamono tsy le tamin'ny katesisy na lalàna ny moizy didy folo atao tsenjero ny fiony tena izy non mopera masera ro lasaina fa frera no tena nampitsabaka ny hafa firenena haity rebareba be tonga treny akitro kely fanafena pahotana sady mody fahendrena firifiry ny adalàna de oentomora ihany izy fa amin'ny ala ady indray vo afaka mikofesy de aza fetsifetsy ataovy metimety reo folo zay arotsaka mba ataovy misimisy tanteraka ny teny lay nambara tam'izany fikorotana ny tany ka ny ambono lasa ambany tanteraka ny teny lay nambara tam'izany fitsombadika ny sariny amin'ny lozan-tsontany tanteraka ny teny sady tsy misy hoafamainy anareo zay raty saina foverany amin'elo tanteraka ny teny nahoana kainy avinavina tsy mba nanetry teny anao yahosoan'ny ansaingy tsy mba netiny eny mihitsy anao kasikaro menanao ny marina fa tsy mba netiny aiky zany anao menanao ny fiainana fa tsy mba netiny eny mihitsy anao kasikely
soazaia ny tena tianao non fanahinao Ulta sikakanaza ianao Fony iano anao Tany ho lavitra Tsinjery zany ia ho soa Fony lanitsy lanitra Tena tianao Nony iany tsy ho zavatra Nandrava ny asa ny fava Voly sisa ta Famonjena anao izy Matoy izy miantso anao Manafana anao iaho soa Iaho soa rery amin'ny tena mpamoty Izy rery ihany fa tsy misy afetso Manatona azy anao Mangataka intsony anao Iapitso lavy zao Sao anenina Sao anenina Iva ifarana neny any malagasy Nazavana sisy tso Randatso anao Nazavela ho very ny fanahy Vela izy angaia Boni elitra Famonjena anao izy Matoy izy miantso anao Manafana anao iaho soa Iaho soa rery amin'ny tena mpamoty Izy rery ihany fa tsy misy afetso Manatona azy anao Famonjena anao izy Matoy izy miantso anao Manafana anao iaho soa Izy rery ihany no tena mpamoty Izy rery ihany fa tsy misy afetso Manatona azy anao Jerusalema vaovao tanàna no manontata yayava hoany fanahy voafy Toetra ho izy mandraky izany Jerusalema vaovao tanàna no manontata yayava hoany fanahy voafy Toetra ho izy mandraky izany
Pamarina ya uswa saya papautan azamini mikipi ya uswa le pazaman ran fena ni totani chiwela nya paran kaza de barine no manara chacha pamarina ya uswa saya papautan azamini mikipi ya uswa le pazaman Sami yanchono manatunan niya waswa Unin na niyan turamiana Nilusan tunitani uru urchis piaparan Paanto pamalina ang pisay lepanamani Sami yanchono manatunan niya waswa Unin na niyan turamiana Nilusan tunitani uru urchis piaparan Paanto pamalina ang pisay lepanamani Say patomnya usah te cara pina kachimbishi mapana Say patomnya usah te cara pina kachimbishi mapana Tatanay ni ayaba suki nai kuya usah Sele miara mila ya chikya kumba Tatanay ni ayaba suki nai kuya usah Sele miara mila ya chikya kumba Sami yanchono manatun Takariva mafnat, takariva mafnat. Takariva mafnat, takariva mafnat. Fahatsika niaraka tamin'ity somary iva ity arabaina anao totokantrano ato izay manaraka ny RTV SFF izay mino koa ny radio SFF arabaina koa ny teknisiana ao ambadika ao tsy atiana koa miaraba anao njaka tonga ety indray Ede ampifaliana ihany koa ny arabakanao anatin'ny tokantrano izay manaraka sy mihainy RTV SFF dia faly be miaraba anao ary tafiaraka eto indray tsika amin'izao takarivan'ny zoma izao dia miaraba ny hery miaraba ny teknisiana ihany koa zoma sady izy ity njaka farana ny herinandro zany farana ny herinandro rapitso zany dia efa asabotsy sady rapitso ilay misy ny fivoriam-bavaky ny zanak'Andriamanitra rapitso ho an'ny rehetra izay tapa-kevitra hoe andeha hanoratra ny anarany ny amin'ilay batisa izay tanterahana volana marsa dia afaka tonga sady ianao zany rapitso satria efa misy fotoana izay afaka iarahanao amin'ny ambasadoriny Aosoa ihany koa tena hoe fotoana mety be rapitso sady tamin'ny farany teo njaka nisy ilay niarahana ny antso izay nataony ambasadoriny Aosoa anisany tena hoe fanampiana mihitsy ho an'ny olona rehetra njaka satria raha ny teny nambarina ambasadoriny Aosoa dia izao hoe inona zany ilay manakatsakana anao ato tokantrano ato tsy ahafahanao manatona ny Aosoa mety hoe mahatonga anao mbola misalasala tsy hanatona izany fanjakany Aosoa zany
tena hoe iny fotoana niarahana tamin'ny ambasadorina soa niantso izay nataony ambasadorina soa ho an'ny tsirairay avy tena fitiavana be zany zaka fitiavana zay le hoe tena fitiavana ary tena fitiavana mihitsy ny nation satria raha tsy misy fitiavana ange tsisy avita hiaritory amazy mifanontaniana maro be reny zany hoe rehefa tsisy tsony no mifanontaniana dia tsy maintsy mifarana ny fandaharana fa zay fitiavana matoa izy mbola niantso anao ka ho anao ao anatin'ny tokantrano zay miaino ny RTVHF fa efa reny niantso izay nataony ambasadorina soa ho anao dia mandraisa fanapahan-kevitra zany tokony tsy hanana intsony ianao ary fotoana mety be ny rapitso zany hoe rapitso sabotsy sady fotoana akaiky indrindra ihany koa dia efa tsy misy elanelany intsony fa ny andro alina toriana sisa ny elanelany dia mifoy ianao maraina afaka manatsofoka akanjo ianao dia miazakazaka mankaty amin'ny fanjakany ao soa monjy ny fanahinao misoratra anaranao amin'izay batisa izay satria ny fotoana mandeha dia mandeha atombotra ihany koa ny andro ary io tsy andry anao angatak'andro lava eo fa rehefa mijanonao foana ianao dia tapitra io ny farany dia ianao ny tavelo fa ny fotoana mandeha ka aza manaiky ho tara aza manaiky hiananao anatin'ny tokantrano fa aleo mamonjy ny fanahy zay aleo fonjena mihitsy ilay fanahy satria izay nge ny antom-pisiny ambasadorina soa njaky amonjy ny fanahin'ny olona rehetra ary anafaka ny olona anatin'ny fahotana ka matoa nisy reny antso reny njaka nge tena hoe fitiavana reny tonga anao tsy voasakana ntsony zany ho anao zay hoe efa ao anatinao fanapahan-kevitra mety mbola nisy nanakana anao nisy nametsaka fanontaniana teo zao napetsany teo rehefa karazana fanontaniana maro zay mety hoe mbola manakana anazy tsy ahafahany tonga aty amin'ny fanjakany ao soa fa rehefa mivaliana ambasadorina soa reny dia tokony ho tonga saina amin'izay ianao satria ny ambasadorina soa nge mbola manontany raha misy ny tsy azy dia mbola afaka merina manontany ka matoa moa tsy nanontany zaka dia manaiky zany ary mazava zany hoe manaiky matoa zany tsy miteny fa mahafinaritra ny tsaratsy zany manapa-hevitra amin'izay ianao rapitso tena antsony ianao antso farany tena hoe tsy ela intsony ange fa efa 9 andro sisa dia mikatona ilay batisa farany zaka zany hoe tsy ho ela intsony zany ny dikan'izany zay le efa fahazo isaina amin'ny ratsan-tanana mihitsy zany ny dikan'izany ka manapa-hevitra ianao totokantranato anao ihany koa mety hoe mijery fotsiny sy ny henao reny antso nataony ambasadorina soa reny ianao aleo tonga saina amin'izay raha mety hoe tao anatinao koa mety hoe za koa na nafantainanao tsy niny lela-petsaka le olo iny zao hoe tongavy ianao ty amin'ny fanjakany ao soa fa io teny ao soa io rehefa marina io dia zao marina hatramin'ny farany io zany hoe tsy misy hoe tsy misy loharahamamy zaka moka mangidy zany fa rehefa marina ao soa marina daholo makasika an'io rehetrarehetra ka aza misalasala ntsony hoe zara anao hitanao le fahamarinana tena zara hitany fahamarinana ary izy koa nefa efa andeha zany hoe efa hiala eto Madagasikara zany ilay fahazavarana nazava teto Madagasikara ka izay olona rehetra nanatona dia nazava aloha fa izay tsy nentina nanatona fa nijanona dia maizina kanefa ho anao anatin'ny tokantrano mbola manana fotoana kely ianao izay hoe 12 andro sisa dia mikadona ilay farany fisoratana anarana amin'ny 4 volana marsa dia izay le tiana tenenina hoe dia ny mbola misy ny mazava dia aleo miazakazaka manatona ny mazava mba hazavy ianao saingy lasa ianao hoe dia ho tratran'ilay teny hoe teo amin'ny ihany ny mazava fa naleo ny maizina aza mba ho isan'izany fa aleo ho isan'ilay hoe teo aminao ny mazava dia ianao mba ho anisan'ilay nanatona ny mazava satria ianao aza nge hazava ary ianao lasa ho fahazavana ihany koa ianao rehefa manatona ny mazava tsy misy mazava nefa afa-tsy izay tafiaraka amin'ny ambasadorany ao soa irery ihany satria izy nge ilay miaraka amin'ilay Andriamanitra tena mariny dia ilay miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama tsy tia fahotana makahalan'izany fahotana zany satria ny fahotana mihitsy nge no nahatonga anazy tsy nihain'ny olona zay le hoe nielokareo ny hevitra nampisaraka an'Andriamanitra nareo taminareo ary ny fahotanareo mampiafina ny tavany aminareo dia tsy mihaino izy koa ka tsisy mihaino nge ny mpanota raha misy mihaino zany ny mpanota dia mazava azy fa devolo mihaino ny mpanota satria ny devolo koa mpanota hatramin'ny voalohany ka aza manaiky an'izany fa dia ny mbola hita ilay Andriamanitra tena marina mbola hita ilay Andriamanitra tena mpanafaka anao amin'ny fahotana ary atonga anao tsy hanota intsony aleo miazakazaka mamonjy an'izay hoe famonjena ny fanahinao zay satria ny tsy mpanota ihany nge no azo antoka hoe avitra fa raha mbola mpanota ianao ilay Andriamanitra tena tsy mihaino ny mpanota ka aleo manatona an'izay atonga anao mba hoenony amin'izay rehefa miresaka aminy zay tokoa njaka zay le tenin'Andriamanitra milaza hoe aza manaiky fitahana anareo zany aza manaiky ho vofitaka ntsony zany misy zany mpamitaka matoa misy ny teny hoe aza manaiky fitahana misy zany le mpamitaka matoa ny teny mandeha hoe aza manaiky ho fitahana ka ho anao rehetra tokantranato hoe matoa mbola tafapetraka anatin'ny fahotana ianao tsy ilay tena mpanafaka zany no tompona hatramin'izay ary mpamitaka zany ilay milaza fa hoe mivavaka nefa amin'ny fahotana tsy afaka avateo foana ihany ilay fahotana ka rehefa tonga kosa ny avy any amin'ny lanitra ny lanitra dia ny ambasadorina soa zany afaka ilay fahotana
tena tsy manota tsony ny olona rehetrarehetra ary lasa olo-baovao ianao zany hoe amin'ny alalan'ny batisa izay ataony ambasadôrinao samy mahatonga ny olona anankiray tsy mahay manao ratsy intsony ary lasa afaka amin'ny fahotana izy ka ny tenin'Andriamanitra zaka miteny hoe raha tao mpanota aza manaiky zany hoe manota tokantrano zany aza manaiky hoe vavaka fahita hoe mpanota ny tany tsy nafaka amin'ny fahotana ny tany aza manaiky ho tao amin'izy intsony ianao mety izy ianao ho tao amin'ny ambasadôrin'ny Aosoa amizay ho isan'ny vovonjy le fanahinao ho isan'ny ho avitra le fanahinao isan'ny ho andova le fiainana mandrakizay ianao temboana kely isan'ny fotoana ahafahanao manatona ny fanjakany Aosoa manoro sinarinao batisa zany hoe tsisy fotoana lavabe mbola ahafahanao mikalapana akory zany hoe mbola misy zao taona na zao volana ty efa tsy zay tsony fa andro isan'ny isaina zay mahatonga any miantso anao hoe manapa-hevitra rapitso misy ny fivorimbavaka ny zanak'Andriamanitra ety amin'ny fiangonan'ny Aosoa ety Ambohidapeto de mitongavy ianao aty de soraty ny anaranao ny amin'ny batisa soraty ny anaranao fa rehefa tsy voasoratra ny anaranao na iza ary rehefa tsy voasoratra ny anao ao anatin'izay hoe olona atao ny ambasadôrinao Aosoa batisa zay anao ampavalo ny volana marsa de tsy ho isan'le atao batisa mihitsy anao rehefa tsy voasoratra ny anarana zany hoe zava-dehibe le fanoratanao ny anaranao ny amin'le batisa ho anao efa resy lahatra ianao ho anao efa manaiky ny fampianaran'ny Aosoa ho anao efa tena tapa-kevitra ianao tena dia anatona ny Aosoa amizay soratiny anarao ny amin'ny batisa fa rehefa tsy voasoratra le anarana sarotra jaka tsy misy batisa ho anao mihitsy ary zay hoe aza tara fa tsy ela nge de mba vitsy zay 2 herinandro zay de fa tsisy ninona afaka atao tsony zaka tena tsisy tsony tena hoe tsisy ninona afaka ataonao tsony ro volasy io batisa farany io fa tena jerena fotsiny ianao sisany kanefa ianao nge hijaly sy tomany satria lay teny marina tonga teo aminao fa tsy nanatony ianao lay fahazavana tonga teo aminao fa tsy nanatony ianao ary lay famonjena nomenanao fa tsy noraisinao ndikan'izay rehefa tsy nandray lay famonjena ianao de maty ka aza manaiky fa matoa ianao mbola maheno an'izany hoe RTV ACFF zany matoa ianao mbola mandray an'izany hoe RTV ACFF zany mbola mana tombony ianao afaka hovonjena mihitsy ianao kanefa le izy moko miakina aminao fa tsy miakina aminay fa miakina aminao satria miakina amin'ny tsirairay koa nge le famonjena hery satria ohatra ny olona anankiray rehefa rosoina sakafo rehefa tsy mety mihinana izy nge tsy hovoky mihitsy zany hoe ianao rehefa amenanao le famonjena rehefa tsy raisinao tsy hovovonjy mihitsy ianao ndikan'izay ka zao manapa-hevitra amin'izay tadidio foana hoe tena tsy misy famonjena any amin'ny hafa afa-tsy ao amin'ny Aosoa izay miaraka amin'ny ambasadôrin'ny Aosoa irery any 2 arivo taona nge ny vavahany zany hoe 2 arivo taona nierana tamin'ireo andriamanitra maro be eto ambonin'ny tany efa amin'ny anapitrisany tena hoe isan-karazany mihitsy samy mivavaka tany am'izay tiany ivavahana fa le fahotana nge teo ihany le fahotana teo ihany nefa raha mahalala mihitsy fa mifototry ny problème eto amin'ity tany ty nge de ny fahotany ary efa niainga tany amin'ny androny Adama sy Eva zany hery zany hoe Adama sy Iva tena hoe niainga tany mihitsy fa vokatra le fandikanany tenin'ny dada Eva niseho am'izay ny olana niseho am'izay ny ozona maro samihafa voaozona vovoka de tsy maintsy miverina vovoka ny atsembohan'ny tavanao ny hinana ny vavanao tsy mihinana ianao raha tsy mitsemboka ka zay le tena hoe aleo de miverina le famonjena de miverina le fanafana amin'ny fahotana ary de miverina le famerenana ny fony zanaka ho amin'ray ary ny fony ray ho amin'ny zanaka izay ataony ambasadôrin'ny Aosoa irery any aleo manantona aleo miazakazaka manantona satria tena tsy ahita tsarana ohatran'izany miaraka amin'ny Aosoa zany ianao ary na mpitovy aiza ianao na mpitovy aiza de to de tenenina tsy misy any ary tsisy hitovy amin'izany Aosoa zany satria izay miaraka amin'ny ambasadôrin'ny Aosoa ihany no hitany vokatra hoe reo le olona fa tsy nainao ratsy intsony ary izahay tena faly zany hoe misy fifaliana tsy azonao ongotana ao anatinay ka nahitena azy ianao hoe ny ao aminareo zao ny ao aminareo zao ka le izy efa iainanay afa mihitsy zany de zay le mahatonga anay mitena anao hoe raha tianao koa ny aina amin'izany fifaliana zany zany fiadanana zany manatony fotoana mety be ny rapitso rehefa tsy afaka ianao rapitso tongava koa ny alahady kanefa ny tsara tonga rapitso de tonga ny alahady satria le fotoana efa mefoy aleo ararotana zany le fotoana anankiroa mbola ahafahanao miazakazaka ka araroty ary mirary soanao izay ho tonga soa ty amin'ny fanjakany Aosoa mba ho avitra ny fanahinao mba handova ny fiainana mandrakizay ianao ary mba ho isan'ilay tsy ho mpanota intsony hanompo an'ilay Andriamanitra tena izy tena marina amin'izay zay mihitsy ny zaka tena zay mihitsy no irariana no any atatokantrano mba isan'izay le hoe anana ny fiainana mandrakizay zay isan'ny le hoe mba ho lasa tsy ho mpanota intsony zay mihitsy ho an'izay manaiky hovojena ho an'izay manaiky avotana ka zay mahatonga anay miantso anao hoe raha mpitso
tongavy anao ty amin'ny fiangonana Aosoa. Tena hoe tsara nge zany tsy hoe manota intsony zany. Tsara nge zaka zavatra hita zany amin'ny fiarahamonina raha hoe tsara ny hoe zay le tsara ny natahaka. Tsika mba malala an'izany hoe sofaka tahaka hozy izy. Hoe tsara no alaina tahaka fa tsy akatahaka ny ratsy mihitsy. Raha amin'ny fiarahamonina ary ngena misy ray aman-dreny anankiray mahita ny zanany hoe miaraka amin'ny lalao amin'ny olona mety hoe maditra sy ratsy fitondran-tena, tena miteny mihitsy hoe inona ny iarakarahana ireny. Ferana mihitsy. Inona no iarakarahana ireny fa nonga tia hitanoza ohatrohatr'izay satria tiany le zanany tsy handeha ho any amin'ny faharatsiana, tiany le zanany tsy ho any amin'ny ratsy dia anariny sy teneny. Ary matoa nefa le ray aman-dreny miteny an'izay hoe ianao aza miarakaraka amin'ireny fa ireny nge olona mpangalatra sy mpanao an'izao zany nge midika fa fitiavana nge zany zaka mba tsy tiananao ratsy zany ilay zanany. Zany samy tiany tsara zany. Fa raha misy ankizy anankiray mety hoe manana fitonjatena tsara eo amin'ny fiarahamonina dia tokony mba ohatra andriana reny alaina namana fa mba jerena zanak'ianina hozy am'zay reny alaina namana fa reny mba tsara fitonjatena sy tsy maditra zany zany hoe fantatra foana zany hoe ty tsara ty ratsy ary ianao ary sarotiny amin'ny resaka hoe fitondratena ho an'ny zanakanao zany mba hahatonga anazy lasa tsara ka itenge mihoatra lavitra an'izany nataony ambasadoriny soa mitady ny fomba rehetra mihitsy izy tena hoe miantso anao miteny anao hoe inona le fanontena mbola manakana anao mahatonga anao tafajanao anatin'ny faharatsiana io fa elao i faharatsiana io fa ity misy tsara be lasa tsy mahay manota intsony zay tokony andehananao ary tokony arahanao tena zany ange mampitodika ny sainao mihitsy reny fampianarana Aosoa reny hoe miverena amin'ny Andriamanitra tena marina le mahatonga anao tsy mahay manota intsony ary tena tsara indrindra zany zay le tena ambasadoriny soa zaka hoe misy ange mitoetra antsika olombelona nanahaka ny Andriamanitra tena marina io zay zao tsy tia ratsy anao dia feranao ny zanakanao tsy ho anao ratsy ka zany nga moa ratsy zany hoe mametra ny zanakao tsy hanao ratsy zany tsara nge zany toetra nge nataony ambasadoriny soa teneny mihitsy anao aza manompo any Andriamanitra tsy izy io fa mamono anao io mampanota anao io ary Andriamanitra tsy izy itoponao io tsy mahafaka anao amin'ny fahotana fa rehefa maty anao dia le fanahinao mihitsy miverany amin'ny elo zany hoe tsy mba nofonao intsony hoe tony simba io mantsy raha le resaka le resahana teo resaka fiarahamonina mbola minofo nge zany fa tsisy ijerena fanahy tsy mifanahy nge maty amin'izany fa le nofony lasa manana fitondratena ratsy ihany koa dia lasa manao ny ratsy ataon'ny olona lasa migaja lasa matimaty fotsiny lasa makany amin'ny fanaovan-jatsy maro samihafa lasa faharatsiana ho an'le nofo fa ity tena faharatsiana ho an'le fanahinao mihitsy zany hoe mipetraka ao anatin'ny fahotana zany ary mahatonga ny ambasadorina soa miantso anao hoe todia ty amin'ny Aosoa miverena ty amin'ny Aosoa ka aleo tonga saina aleo tonga saina sa mantsy fiainana andavanandro zany tokony ampatonga sainanao totokatrano hoe aleo anatona ny Aosoa mariny mety raha pitso manatony ianao aty zay mihitsy tsy mangatakandro le fangatanandro zany tsy mety tsy mety tsony le mangatakandro dia zao aleo miazakazaka deny rapitso tsy hoe miandro rovina indray fa deny rapitso io mantsy rehery mahatonga ny olona hoe tena manao ratsy koa misy mieriseritra hoe ny mpanao ratsy ela vao maty tena zany hoe ny olona manao ny tsara vetivety kely dia maty fa ny olona manao ratsy ela vao maty satria tam'izany tambola tany ambanivohitra zany hitanao hoe miandro sy ny namany reny dia nisy le olona mipetrahako mihitsy zany dia izy hitanao le manao tsara le ohatrany hoe zany hoe tsy dia hita be zany le hoe ratsy ataony tsy ohatran'le hitanao hoe reny fa tena mpanao ratsy ohatran'izao dia rehefa maty le olona dia ozy ny olona rehetrarehetra hoe tena le olona manao tsara hoa vetivety kely dia maty vetivety kely dia alain'Andriamanitra sao dia hivadika ozy izy zay zany mihitsy zany le hoe sao dia hivadika zany dia alain'Andriamanitra vetivety izy kanefa misy zany olona tena lasa manateo-tsena hoe aleo manao ratsy ihany dia amin'izay ela vao maty satria teo ela velona dia lasa manao ratsy kanefa tena zava-dosany zany famitany satria na le olona milaza fa manao ny tsara aza rehefa tsy nanatony Aosoa verynga izy makany amin'ny elo ihany fa tsy hoe ianao manao ny tsaratsara eny dia hoe maty dia hoe andeha andova amin'ny fiainana mandrakizay zay ataony ambasadoriny Aosoa Batisa ihany nge mivoavony satria io ihany no afaka amin'ny fahotana satria n'olona iny nanao ratsy koa izy fa tsy hitanao ary betsaka ny zavatra natao fa tsy hitanao ka rehefa maty izy dia tsy maintsy makany amin'ny elo fa ianao kosa na tena ao anatin'ny faharatsiana azy ianao aza manao an'izany hoe manao ratsy dia ela vao maty satria tsy maintsy ho faty foana kanefa ny tapoka anie tsisy hoe nanao ratsy dia rehefa fatena zany tsisy hoe nanao ratsy dia elaela vao maty na hoe nanao tsara dia mba vetivety dia maty tsisy an'izany fa rehefa tonga eo aminao izy tsy afaka mandany na izy ary ny zavatra tena tsy iny izy teo tsy hitan'ny olona zay vahaolana aminazy zany hoe tsy mahita hevitra elana aminazy mihitsy ny olona dia ny fahafatesana ray ary ny fanafahana amin'ny fahotana ray ireo nge tsy hitan'ny olona zay anaovana azy satria ireo zany tsy maintsy eo amin'ny olombelona foana tsisy mahafaka an'ireo zany
Fa ny mahafaka andreo dia ilay Andriamanitra namorona ihany. Io ihany no mahita ny solution andreo. Dia tsy iza nefa izany fa izay tafiaraka amin'ny ambassadeur ny Ansoa irery ihany. Satria rehefa tonga aty amin'ny Ansoa ianao afaka ilay fahotana. Na ho faty azy ianao mbola hitsangana ka tsy resy izany ny fahafatesana ny dika zay. Ka tena tombony ange ho antsika izay mbola mandre. Aza manaiky anao ratsy izany intsony. Ialao amin'izay izany faratsiana izany. Aleo mihazakazaka manatona an'ilay mpanafaka iaho Ansoa miaraka amin'ny ambassadeur ny Ansoa. Mbola manana fotoana ianao fa efa fotsy izy afaka 12 andro dia tapitra ilay fisoratan'arina ho amin'ny Batisa atao amin'ny 9 volana Marsa izay afaka 12 andro ihany koa. Tsy lavo izany a, tena fohy izany a, tena vetivety izany a, 2 herinandro ne ka ho anao anatin'ny tokantrano e. Tongava saina raha tianao ny havonjy ny fanahinao a, raha tianao ny mba hoe andova ilay fiainana mandrakizay a, ary mba efa nieritreretin'ny sainao izany hoe iaina amin'ilay fiadanana ary mba te handova izany paradisa izany. Io manko tsy tenenina vava fotsiny hoe handova paradisa na hoe andeha iaina amin'ilay fiainana mandrakizay a. Tsy tenenina vava fotsiny io satria ny vava nge afaka miteny izay tiany tenenina e. Fa kosa ilay mahazo antoka hoe andova amin'ny fiainana mandrakizay dia izay tsy mahay manao ratsy intsony ihany. Tsy misy mahavita an'izany ireo olona ratsy aty amin'ny ambassadeur ny Ansoa irery ihany ka mihazakazaha fa mbola tsy tsara ianao raha napa-kevitra dia tonga rapitso. Izay ilay mihazakazaha mihitsy ny rehetrarehetra tatokantrano ato hoe andao manatona ny Ansoa amin'izay. Atovy teny hoe manoatra lavitra ny zavatra ngezabe fa hoe atsehanao na hoe zavatra ta hoe ho alehanao a sady taminao mihitsy izany hoe fanatonanao ny fiangonan'ny Ansoa izany. Satria ilay fiainana mandrakizay mihitsy ny fiompelan-tananao amin'izao. Andray ve ianao sa tsy ho raisinao ve ilay izy? Nefa fanapa-kevitra nefa mamaritra ny hoe ho raisinao ilay fanavotana meny Ansoa anao a na tsy ho raisinao ilay fanavotana meny Ansoa anao satria efa io ny ambassadeur ny Ansoa. Efa eto ny ambassadeur ny Ansoa ilay mpamonjy ny olona, mpamonjy ny fanahin'ny olona, mpanafaka ny olona amin'ny fahotana. Tsy mba fagagana ny ambassadeur ny Ansoa nge zaka e. Tsy mba hoe fagagana fanasitrana na ohatry ny fanao rehetrarehetra ireo e. Fa ny ambassadeur ny Ansoa dia izao ilay tsy nisy navita mihitsy ilay fanafahana fahotana izay mihitsy no iantsonanao hoe tongavy ianao ty amin'ny fiangonan'ny Ansoa fa ho azonao zany satria izay ilay tena Andriamanitra tena marina. Ka izay no mahatonga ny miantsona totokantrano aty hoe aleo tsy manaiky fotana intsony. Tena hoe aleo tsy manaiky fotana intsony. Maromaro izay fotoana niarana tamin'ny ambassadeur ny Ansoa zay a teto amin'ity RTV SFF aty a ianao koa tato amin'ny radio SFF fa tokony tsisy tsony zany inona ny tokony mbola ampanahinao. Satria efa ny fomba rehetra efa natao daholo hatramin'ny fametrahanao fanontaniana hatramin'ireo fanontaniana izay fandrika ataon'ireo Andriamanitra tsy izy amin'ny olona any tsika manana mpisolo vavy e. Misy mpisolo vava antsika foana araka voalazan'ny Jaona voaloha toko faharoa andiny voaloha sy faharoa e. Misy mpisolo vava ilay zanak'Andriamanitra misolo vava foana e. Ao koa ny sasany mibebaka foana isan'andro isan'andro dia ilay zanak'Andriamanitra natao solon'ilay fisoronana e. Fa nanazava ange ambassadeur ny Ansoa ary nampafantatra ary nazavaina ny fahamarinan'ilay teny zaka e hoe le fisoronana ange tsy azo anampina tsy azo analana e. Fa rehefa ondry osy omby io a dia izao tsy azoko tiany io zay tsy azo anampina tsy azo analana ary ilay zanak'Andriamanitra tsy niteny mihitsy atovy izany solony eo zany ange zaka tena hoe raha tsy toena ambassadeur Ansoa tsy fantatsika izany Zamba tanteraka tsy fantatra izany aiza moa nalalana izany fa ohatran'ny tomarina tokoa izany hoe izay tokoa zavatra misy hoe ny zanak'Andriamanitra tonga dia izao hanafaka ny olona amin'ny fahotana ary mindra fo mihitsy ary mindra fo mihitsy izy ary misolo vava amin'ilay fahotana izay tokoa nge raha tena ary hoe jerevana e. Fa rehefa tonga ny avy any amin'ny lanitranitra mampafantatra sy mampahalala hoe io tenin'Andriamanitra io a ato amin'ity afaka amin'ny fahotana ity io mety ito a ato amin'ity ito mety tena hoe nazavaina ambassadeur ny Ansoa. Ny raha tsika ny hoe zany tamin'ny fampianaran'ny Ansoa ary izay ny antsona ianao totokantrano mety hoe izao ianao vao mety hoe nahita ny RTV SFF fa na maheno radio SFF fa arao ny fampianaran'ny Ansoa. Ino ny fampianaran'ny Ansoa dia ho tsapanao sy hitanao hoe tena zany tokoa ilay izy, tena zany tokoa ilay fahamarinana, tena zany tokoa ny zavatra misy. Ka zao rehefa ao anatinao fandisen-dahatra sy tena hoe manaiky hovonjeny Ansoa ianao sy avotana ianao tongava ty amin'ny fiangonan'ny Ansoa ianao. Efa lalana tokana nomeny ambassadeur ny Ansoa ahafahanao ho tonga any amin'izany lanitra dia izao ny fanoratanao ny anaranao ny amin'ilay Batisa zay manoratra anaranao ianao ny amin'ilay Batisa ary amin'ny efatra volana Marsa ny faharin'ny fitanarana Batisa io afa faharoa volana Marsa ny Batisa ny tanterahana tongava zany ianao mialohan'io. Tena mitongavy ianao mialohan'io fa efatra volana Marsa iny tongavy ianao atovy mihitsy atongavy anao manova dingana fa ny devoly koa mantsy nzaka nge miaraka mahita miaraka mitazana hitany koa nge ianao hoe resy lahatra sy tia anatin'ny ny Ansoa e. Alefa no fanakatsakana maro samihafa satria ala ianao ary tsy tiany ianao ho tonga any amin'izany lanitra satria zareo efa tsy manana fanantenana ho antsony tsy afaka makantsony fa tsika olombelona mena fanantenana sy manana fanantenana ho tonga any amin'izany lanitra rehefa tafaraka amin'ny ambassadeur ny Ansoa afaka le fahotana tsy mamonota intsony
dia tonga any tena tombony zany tena tombony zay hoe aleo tonga saina amin'izay aleo manao dingana amin'izay aleo tsy misalasala intsony fa tongava indrindra moa njaka efa niteniko ihany koa ny ambasadorny Soa hoe rehefa io zany sabotsy ho avy ny rapitsy ny sabotsy tonga maraina miakanjo ianao dia mandehana zany teny zany ange mizaka mbola tsy miala ange zany mbola fanampinanao ange zany hoe atonga anao tsy voasakany dia vola itsony mbola miatra aminao zany teny ambasadorny Soa zany hoe mianaovy ny akanjonao dia mandehana ianao aty amin'ny fiangonana Soa efa kely sisa mantsy le fotoana tsy lava tsy ela tsony tsy lava be tsova vetivety kely io dia tonga ary rehefa tonga io dia tapitra dia rehefa tapitra koa dia tsisy tsony fa ho an'ny teto Madagasikara aloha zany tena hoe nahazo tombony indrindra izy raha oharina amin'ireo firenena rehetra maro samihafa satria tena hoe tamin'ny teny malagasy natongava ny lahiraka avy any amin'ny lanitra lanitra raha oharina amin'ny firenena maro be tambony tany mantsy dia firenena mahantra kely zany Madagasikara zany ary tena hoe tsy haiko fahafiry any amin'ny firenena izy raha any amin'ny fahatrany efa any amin'ny faraparany any mihitsy kanefa tsy nijeran'izay ilay Andriamanitra tena marina tsy nijeran'ny fahatrantsika malagasy izy fa dia teto ny rany ilay mpanompony ilay mpanompony tantanany voafidiny sitraky ny fony dia ny ambasadorny Soa zany tena hoe eto Madagasikara ary sambatra mihitsy tsika satria amin'ny fitenitsika ilay izy lay famonjena ny tonga lay fahamarinana ny tonga lay fanavotana ka tokony hampirehary amin'ny malagasy rehetra mihitsy zany tokony hoe tena zany ny rehariava amin'ny malagasy satria zavatra tsy nanana n'izao tontolo zao fa nanana ny malagasy ary zavatra veto Madagasikara nge zany ny ainga amin'izay le fitoriana amin'ny filazantsara manerana n'izao tontolo zao hoe fahasamarana ho antsika anie zany ka ho anao malagasy aza manaiky ho tara ianao aza manaiky ho diso anjaran'izany fanavotana zany ary aza manaiky ho diso anjaran'izany hoe fanafahana amin'ny fahotana zany satria ny any avelany nge efa misy ny afaka amin'ny fahotany izay hoe ny ainga veto ny fitoriana zany filazantsara zany fa resy lahatra izy tsy mahay manota intsony izy ary tena afaka amin'ny fahotana ohatran'ny malagasy izay nanaraka ny ambasadorny Soa ka ianao ve malagasy ihany ianao dia ianao ve dia anaiky ho vombaka ny any avelany ianao ve dia ho anaiky ho resiny any avelany fa aleo miazakazaka aloha manatona teny mbola misy ny famonjena fa mety torohevitra kely ho an'ny tantsaha ihany aloha za satria tsika samy tantsaha samy mpamboly ihany koa ary miainga avy ao amin'io fambolena io daholo ny zavatra rehetrarehetra hohanina sy ho ampiakarina ao anatin'ny vavy dia ho an'ny tantsaha aloha zany lomba mena torohevitra kely ihany satria ny biby ihany koa efa tena hoe mihinana ny fambolena mety tsy manambola ihany koa ianao hividianana fanafody dia ozy ianao hoe inona zany ny atao dia zao ny atao hoe tsotra ihany rehefa ohatra ianao zany hoe amboly dia misy veromanitra samy mahafantatra veromanitra kosa ngamba le fanaovana dite reny dia misy ihany koa konsody tsy haiko zavatra mitapelapelaka reny ny raviny dia midoroboka kely zay rehefa ambolena dia reny atao rehefa ohatra hoe mamboly zany ianao miasa tany dia afaka volena manodidina n'ilay fambolena reny zany hoe volenao manodidina anazy asianao ny manodidina ka izy maniry be vetivety koa maniry le izy fa anisany mandroaka biby reny zany hoe le fofony hitanao le fofony iny zany tsy zakany biby dia mandroaka anazy miala teo zany hoe mandroaka an'ilay le biby miala teo amin'ilay fambolenanao ary anisany tena hoe mahomby izay zavatra izay fa ho an'ny mpamboly bio masy ny tena mpanao an'izay zavatra izay satria le izy tsy azo ampiana n'ilay produit chimique ireny masy dia tsy maintsy mampiasa an'izay hoe inona ny zavatra mandroaka biby afaka hoe misoroka an'izay filanan'ny biby izay dia ampiasao misy teo veromanitra dia konsody dia ireo zany ambolenao manodidina ny fambolenanao dia ho hitanao ny hatsarana hoe manahoana sy manahoana ny vokatra raisinao rehefa avy eo fa tsy voatery hividy fanafody lafo be ianao ie sady ny fiainana zay fa rahantsika malala fa tsy moramora tsy moramora mihitsy ny fiainana amin'izao ka rehefa misy ny torohevitra mahasosy mety sy mahomby afaka atao zany sady izy koa ne ery sady afaka mbola amidy ihany koa ny veromanitra zany nge ho amin'ny mpanao dite miasa be zany hoe le izy zany sady afaka ino izy teo afaka amidy ihany no fanafody ho an'ny fambolenanao manaraka re mifanotohana zany izy mifanampy fanampy kasi sady efa maro ihany koa ny olona hoe mivarotra an'ireny zaka mivarotra zany veromanitra zany betsaka mihitsy ka reny nge be da be no afaka ampiasaina an'ireny ery satria tsy voatery hitanao tsy voatery le hoe atao dite ihany fa ireny efa misy tena orinasa mpandray an'ireny mihitsy zany hitanao le tetehana ohatran'ny tetehana zay le izy dia amainina dia amidy amin'ny kilao misy mivarotra mihitsy ireny manondrana mihitsy ireny zany hoe be dia be zany ny ilana anazy zay le hoe sady vita fefy ianao no vita koa ny ananao no fidiram-bola ho an'ny tena ihany koa le izy
mety mihitsy zany mety zany ho an'ny hita tsara etsaretsaka dia azonao tao zany manao an'izay natoron-jaka toy izay satria zay le tsy voatery letsaka tokoa ange manana izay fahefana hividy an'ireny fanafody maro samihafa reny dia mety mihitsy zany tsaretsaka zany ka torohevitra mahasoa daholo zany ary mety zany a dia zany ange no mahatonga anay hoe miantso anao tao tokantrano ato ihany koa hoe zany zao torohevitra ho an'ny mpamboly a mety zany ho an'izay mampiasa zany zaka dia mahita vokatra tsara izy zany dia ohatr'izay koa anao tao tokantrano ato ho anao zany rehefa manatona ny ahosoany koa anao dia zao hitanao le hatsarana fa rehefa tsy manatona dia tsy hitanao le hatsarana ny ambasadornao soa moa zaka eto miteny amin'ny fampianarany ahosoa hoe ny zanak'Andriamanitra ange rehefa tonga tao amin'ny ahosoa ny olona anankiray rehefa vita batisa tao amin'ny ahosoa izy dia zao a manana fanamasina mitaratarana ao amin'ny marina rehetra any amin'ny batisa nefa nazon'ny fanamasina le mitaratarana ao amin'ny marina rehetra io any amin'ny batisa izay ataony ambasadornao soa fa tsy hoe le batisa nataonao tany akory hoe za nge vita batisa tany a fa ny tany tsy nahafaka anao tamin'ny fahotana tsy nazonao fanamasina ny tany matombola nampanoty zany foana izay le tenen'ny ambasadornao soa tsy misy fanamasina ho any amin'ny mpiteny ratsy sy mpanao vetaveta sy mpanao ratsy zany tsy misy fanamasina ho any zany fa ho any rehetra izay miaraka amin'ny ambasadornao soa izay no manana le fanamasina satria ahoana i ambasadornao soa le iraka amonjy ny fanahin'ny olona eto ambonin'ity tany ity mpanafaka ny olona amin'ny fahotana izy irery ihany le nirahany ahosoa dia izay ataony ambasadornao soa batisa dia manana an'izay fanamasina mitaratarana ao amin'ny marina izay daholo ny rehetrarehetra ary tena hoe iainana io ary tena tsapa io matsinjaka matetika ny olona manontany hoe dia ahoana tokoa tena tsapa marina ve zany tena misy miteny marina ve tena misy mananatra marina ve tena misy mibedy marina ve tena iainana zany ato amin'ny ahosoa tena iainana efa na dia tsy any amin'ny eritreritra anao ary mieritreritra ianao na tsy miteny ary vavanao fa mieritreritra ianao hoe dia efa misy miteny koa hoe za nge zany tena za ve zany dia tsy afaka nanao an'ity zavatra anankiray ity alao maka ohatra anankiray mihitsy anjaka ohatra jaza ohatra zany mandeha nandalana ianao ety moa izay le ety ambonin'ny tany zaka mbola feny faratsiny ety feny zavatra ratsy maro samihafa ety misy olona anakory fakafakatika leny miaraka eo alohanao eo saiko fotsiny mieritreritra hoe dia za ve zany dia tsy mahazo manao an'izao zay no tao anatin'ny saina tao fa tonga dia avy hatrany dia fanamasina no mibedy sy mananatra anao ianao nge ahosoa vadinao hoe ahosoa nge miaraka aminao hoe tena tsy zakanao zany teny ianao zany tena tonga dia hoe na fonao na sainao tonga dia manaiky ianao ary tena tonga dia eo anao tonga dia tena marina tokoa zany ahosoa tena tonga dia fifaliana indray ary no azonao avy eo fa tena tsy zakanao nge zany fa tena nainao ary matsapa hoe tena misy miaraka marina anao tena misy mpananatra marina anao tena misy mpanoro marina anao tiako tenena zany hoe tsy tenenina vava fotsiny akory zany hoe fitaritany fanamasina ny olona anankiray atao amin'ny ahosoa zany fa tena misy zany indrindra hoanao zao mety hoe tanora ianao mety mbola mampisalasala anao za tsy anatina fa amin'ny fiainany ty ary mbola mamy be mbola mahafinaritra be fa ianao nge rehefa ty amin'ny ahosoa manana le mitaratalana ao amin'ny marina ianao tena mamy mihoatra lavitra an'izay mamieritreretinao hoe tena hoe faratampony tsara zany tena misy mitarika mihitsy fisainanao eritrereto zany hoe fisainana ianao tsy manao an'le ratsy ianao ianao tsy manao fetsika tsy manao ninona fa misy mibedy ianao misy manorana misy mampatsiahanao fampianarany ahosoa hoe zay rehetra miaraka amin'ny ahosoa dia zao vadiny ahosoa izy zay rehetra miaraka amin'ny ahosoa dia zao ahosoa no miaraka aminazy ary ahosoa ny tiany ary ahosoa ny tia anazy tena sambarana zany tena fiadanana zany zay mahatonga any amin'izany hoe raha tianao no tonga ohatra an'izany ianao tongavy ianao aty amin'ny ahosoa fa zany tena faratampony tsara hafa matinjaka mbola misy mananatra ianao mbola misy olona hafa miteny anao hoe ianao aza manao an'izao ianao hafa nge zany fa ity nge tena hoe ianao sy ahosoa zany nefa tsy azo zany raha tsy ataony ambasadornao soa batisa ny olona anankiray vao azo ny fanamasina mitaratanao amin'ny marina rehetra io aiza moa nazonana zany zaka tena azo any anana tsy azo any anana ka tsy misy mihitsy aiza moa zany no alainao zany ka misy angalana an'izany tsy misy angany fa aty amin'ny ahosoa ihany no misy an'izany dia io nge zay le mahatonga ny olona moa rehefa le hoe mandeha zany dia manao zary dia azany lohasa mangina jerena fa Andriamanitra ao atapoloha zany hoe mandeha foana zany le fitenin'ny olona fa rehefa tonga aty amin'ny ahosoa nge ianao tsy hoe vitany hoe ny atapoloha ihany Andriamanitra fa ao anatinao mihitsy zany hoe izy mihitsy ny tena tsy miandry hoe losa mangina na toerana mangina na andro maizina na iza fa miaraka aminao foana izy zany no mahatonga ny zanak'Andriamanitra hery hoe rehefa mandeha na iza dia tsy mahavita manao ratsy intsony satria le izy miaraka any anaty any nge le fanamasina mitarika anao amin'ny marina rehetra izy ka zavatra taritiny zany rehefa manaiky ho taritina tsy mahavita mivily nge zany to dia tsy mahavita mivily zany tsy mahavita manao ratsy zany dia zay no mampiavaka an'ilay aty amin'ny ahosoa tsy ny herin'ny tena korery tsy ny herin'ny tena ny hery rery ary tsy ny herin'ny tena ny zanak'Andriamanitra rery no mandeha eny fa ilay fanamasina ao anaty mihitsy no manampy sy mitarika ho amin'ny marina rehetra automatika tsy mahay manao ratsy
ka mifanamasina zany ange tsara zany ary araky mamasina azy tsy ahitana ratsy anie zany ka ahoana moa raha ianao ve anao ratsy dia eritrehitra ve anao fa hisy fanamasina tsy possible zany ary tena tsy hisy mihitsy zany satria efa ny ambassadeur ny Auchan efa nampianatra mihitsy fa amin'ny olona masina ny toeran'ny fanamasina ary ianao ara tsy maintsy diovina any amin'ny batisa zay ny fanamasina vao mipetraka any aminao satria ny olombelona teto ambony tany nge samy nanota samy naloto ka zay le mahatonga ny hoe eo amin'ny alalan'ilay batisa eo ianao ny diovina sasana esorina daholo ny fahotanao rehetrarehetra dia mivoaka vao anaty rano ianao madio be miditra amin'izay ny fanamasina mitarika anao amin'ny marina amin'izay tsy manota intsony angenao ary zay ny tena mahazava-dehibe amin'ilay batisa satria rehefa tsy atao batisa ianao dia maloto eny foana zany ianao dia zay le mahatonga ny hoe hiazaka zao le batisa satria anankiray sisany ray andro sisany zay atao amin'ny fahavalon'ny volana marsa ka raha mbola hianahana anatin'ny tokantrano ianao fa tsy anatona dia tsy vita batisa ianao dia na ho resy lahatra amin'izay azy ianao ao aorianao hoe tena marina kosa Yahosoa tena tsara kosa Yahosoa tena nanafaka marina Yahosoa nga misy ninona azo ataonao tsony fa jerena fotsiny ianao kanefa lasa andatsanao andro amanalina an'izay le tenin'ny hatsarana izay ndrenisinao ohatra amin'izay hoe fa naninona ianao ny tsy nandeha fa naninona ianao zao dia natakalinao amin'izao ka aza manaiky ho tratran'izany fa aleo miazakazaka dia mbola misy ny fotoana mbola manana 12 andro ianao kely sisa zany 12 andro kely sisa no nananao anoratanao anarana amin'ilay batisa fotoana aingana indrindra rapitra sabotsy hiazaka zahanao anatonanao mifanjakany Yahosoa mba anoratanao an'ilay anarana mba ho isan'izay atao batisa anao amin'ny fahavalon'ny volana marsa mba ho isan'ilay anana anjara amin'ilay fiainana mandrakizay ary mba ho isan'ilay hoentin'ny ambassadeur ny Yahosoa eny atratrany Yahosoa fa sambarana anie zany atsarana nge zany eritreretra tsara hoe maty ianao maty miala eto amin'ity tany ity ka na iza tsy maintsy ho faty na ato amin'ny Yahosoa na tsy ato amin'ny Yahosoa samy mandalo fahafatesana daholo aloha tsy maintsy samy maty fa kosany manana tombony be le ilay miaraka amin'ny Yahosoa miaraka amin'ny ambassadeur ny Yahosoa satria raha maty azy izy ilay fanahy no eny atratrany Yahosoa zany hoe hitsena fifaliana rehefa miala eto amin'ity tany ity hitsena fiainana mandrakizay rehefa miala eto amin'ity tany ity fa ho an'nyfanota kosa ianao nge jereo tsara fa ianao nge mitebiteby amin'ny andro eny anao any vao alina ny andro dia efa mitebiteby sao dia misy mampitahotra indray sao dia misy zao indray vao mandeha alina kely dia sao dia isy anentaka indray sao dia isy anao an'izao indray ny lalam-penao rehetrarehetra feno tebiteby sy tahotra vao mitondra vola dia efa sanetsika afa-tsy eo amin'izay toerana hoe aloha za tsy etsiketsikety fa sao dia misy manentaka raha mandeha arina mandeha ary lasa faholiana foana zany ny nenana ito ambony ity tany ity fa ho an'ny olona miaraka amin'ny Yahosoa kosa inona moa zany no tokony atahorana tsisy tebiteby tsisy aiako maty ianao vao may antovy ilay fiainana mandrakizay fahasambarana nge zany hiazaka zao fa mbola manana anjara amin'izany ianao raha hanapa-kevitra ka anatona kanefa za miteny hoe manapa-hevitra dia manatona dia mbola misy ny fotoana zay le dia mbola misy fotoana dia mitongava daholo mihitsy fa nitendratsy izay nambarina ambassadeur ny Yahosoa tsy maintsy tanteraka tsisy tsy ho tanteraka tsy maintsy tanteraka reny zay le teneny ambassadeur ny Yahosoa hatramy virgule ary dia ho tanterahana zany ka zany angena tsy nonao tantokantrano aty hoe arareo dia mbola misy ny fotoana fa anao makatoa n'le teny izay ambarina ambassadeur ny Yahosoa aza mianjany amin'ny zavatra fotoana efa sarotra ianao hoe andeha akatoa an'le teny ianao aloha dia izao dia mbola misy ny fotoana ny teny ambassadeur ny Yahosoa tongavy ianao teny amin'ny fiangonana Yahosoa raha pitso asabotsy raha pitso tongavy ianao teny amin'ny fiangonana Yahosoa dia soraty ianareo ny amin'ny batisa tanterao le teny anao ataovy le dingany dia ho hitanao fa ho avitra tokoa ary tena hoe ho afaka ianao fa rehefa tsy mantanteraka an'le teny ianao ange dia izao hoe tsisy ninona ho raisinao mihitsy misy ka tsy misy inona moa zany ianao ary tsy makatoa an'le teny ka zay ny tenenanay ianao hoe akatoavy ny teritra izay ambarina ambassadeur ny Yahosoa fa ero anao zany ero anao ary tena hoe fitiavany Yahosoa anao zany anampiny Yahosoa anao zany zay le hoe izy moa njaka nanaraka ny tenin'ny ambassadeur ny Yahosoa ka tsy tanteraka aminy ny hatsarana zay nanaraka dia tanteraka tamin'ny hatsarana zay zao rehibe dehibe vao atao batisa ireo nge tsy mbola vita batisa inge reo zanak'Andriamanitra tonga atao leo vahiny tonga atao amin'ny fiangonana Yahosoa soa tsy narina batisa mbola tsy vita batisa nge izy fa nanina izy ny tsy hainanao ratsy intsony manina izy lasa tsy nakasitsaka faratsina tsony zay tsy nanao fahotana tsony nakatoa an'le teny izay nambarina ambassadeur ny Yahosoa izy dia niatra tamin'ilay hery sy fahefana nanapaka anazy amin'izany fahotana zany ary miatra amin'ny teny hoe mitovy an'ireo vita batisa tsy mahay ratsy ihany koa efa misy fanamasina mitarika azy sady na dia mbola tsy ao anatiny ery fa lalàna mantsy nefa mipetraka hoe amin'ny alalan'ny batisa izay ataony ambassadeur ny Yahosoa zay no famafana ny fahotana ny fanasorana ny fitafian'ny tsy izy nitopony hatramin'izay fa ny fiso zao fa tsy manao ratsy tsony tena hatsarana zany ange ny mahatonga any amin'ny tokantrano hoe ny zavatra tsara
tena riariana zany. Riariana zany. Ary raha misy ny tena navita zavatra tena faratampony tsara indrindra dia tsy misy afa-tsy ny ambassadeur-ny Aosoa riariany. Ary io tokoa ngenjaka mahavariny. Reny zao misy ireny ny fifanana resaka lalao baolina kitra. Navita ny mpanao baolina malagasy ny Baria tena nametraka tantara mihitsy izy teto amin'ny faritra Afrika tamin'ireny fotoana reny reny ange tena hoe riaria malagasy satria tena hoe navita izy na dia tsy nakany an'ilay fahazahoana an'ilay fandresena ary menamenana azy ny fanomezana hoe ty misy fanomezana ty menana azy mba ho valin'ilay atsatsarana vitany satria nitondra ny lazany malagasy izy tamin'ny firenena Afrika hoe ny hoe nanao baolina dia ohatr'izay ohatr'izany koa ny pikaroka mavita izy matera ny karoka riarian'ny malagasy koa hoe tena ty misy pikaroka malagasy navita n'ity zavatra anankiray ty riaria tokoa ange zany ary tena hoe amenana azy koa ny fanomezana zany efa mbola ety tany daholo zany rehetra zany tsara zany fa tsy ratsy zany ko navita koa sarako tsara zany fa tsy ratsy fa ny tena faratampony tsara indrindra dia zao io ny ambassadeur Aosoa tonga eto izy nanafaka ny olona tamin'ny fahotana mahatonga ny olona tsy manao ratsy intsony ambassadeur Aosoa nefa tsy mitady vola tsy hoe vola any aminao na rasany aiza koa zany mba anazy tsy izay mihitsy na hoe aiza koa ninona mba atolotro tsy izay ange ny ambassadeur Aosoa fa ianao hoe ianao ny tenanao manapa-hevitra andao manatona ny Aosoa teo vovonjy any koa ny fananao mbola mena zava-tsoa ianao ndray mbola mena zava-tsoa ianao tena zany hoe ny zavatra anankiray rehefa navita hoe tsara dia fankasitrahana natolotra an'izany zaka fa tsy hoe fanaratsiana fa tsy hoe fitenitenenana fa zavatra tsara no tokony atolotra izay mahatonga ny miantso ny rehetrarehetra mihitsy hoe aleo tonga saina daholo amin'izay aza manaiky ho fitahana tsony fa eo ange njaka tsy hoe koa hoe le olona ange ny te-hana ratsy na le olona ange ny te-hiteny fa le mampanota foana io tsy mazaka ny fanafahana ny fahotana izay iaina ny zanak'Andriamanitra io ka mahatonga mitady amin'ny fomba hitranakanana ny olona tsy ho afaka amin'ny fahotana fa hoe hipetraka ao anatin'ny fahotana foana ionao anatin'izany hoe fanaovana ratsy zany foana zao hoe ho amin'ny malagasy rehetra batisa tokana sisany ianao batisa tokana sisany eo manao malagasy dia io fa valo volana marsa io sisa ary amin'ny faefatra amin'ny volana marsa io ny fiafarana fisanarana batisa manatona ny ambassadeur Aosoa aza maneho kotara zany fa manatona fa tsy misy tsara lavitra ny afa-tsy zany afaka amin'ny fahotana zany ary zany ny tena hoe famonjena sy fanavotana fa ho anao zany rehefa hoe mangatakanjo ianao na mbola mieritreritra foana tsy maninona fa hoe hijanona anatin'ilay fahotana foana efa reny loza manjony tany hitantsika eto amin'ny fampalalamba vao maneran-tany foana zany zaka reny ke fantaterahan'ny tena ange reny zay hoe porofo entina ilazana fa marina ny ambassadeur Aosoa ary porofo entina milaza fa tanteraka tokoa ny teny izay nambarina ambassadeur Aosoa ary miatso eto amin'ity tany ity ny zavatra rehetra izay ambarany hitantsika fampalalamba vao maneran-tany reny ka zao hoe alao ianao ny tongava saina ka ho an'izay tonga saina rehetra dia zao tongava teny fiangonana Aosoa ianao na aiza toerana misy anao efa tsy ela ntsony zany 12 andro zany zaka vetivety tsy ela ntsony zany tongava daholo manatona ny Aosoa fa zay ny tena hoe vahaolana ho anao hoe tsy misy ankoatran'izay mihitsy zay vahaolana ho an'ilay fanahy indrindra satria tena tsy nisy nanavitra ny fanahy raha hoe ny ambassadeur ny Aosoa irery ihany ary zany ny tena mahasambatra antsika mihitsy satria zay efa tonga ato amin'ny Aosoa moa dia mahatsapa an'ilay fahasambarana ary mahatsapa an'ilay hery sy fahefana izay hoe vokatr'ilay teny izay tenenin'ny ambassadeur ny Aosoa lasa tsy nanota intsony ny olona afaka amin'ny fahotana ary reny hoany eto amin'izay manaraka ny RTVSFF dia maheno ny vaovao maneran-tany mahita ho an'ny mijery télé dia mahita ihany koa hoe reny ny fantaterahan'ny tenin'ny ambassadeur ny Aosoa ange reny tena eritrereto tsara hoe taloha zany ny biby tsy mba hoe manaikinaikitr'olona fahatany zany raha tsy hoe izay biby romborombotra iny alana eny tsy fantatra ihona fa amin'izao vanim-potoana eny antsika izao nge eritrereto tsara hoe biby ompianao karakarainao isan'andro mahafantatra anao miaraka aminao reny mavita manaikitra n'ilay mpikarakara anazy mivadika iny zavatra rehetrarehetra ka zay le tenenina hoe tena nefa ny ambassadeur ny Aosoa nefa ny teny fa irongatra ny biby ary anaikitr'olona hinan'olona anafika olona io jereo mihinana olona le biby tena tanteraka ane le teny ary mbola tsy nisy zany dia efa niteny ny ambassadeur ny Aosoa fa tsy hoe efa reny le hoe efa nanaikitra ny biby vao niteny hoe isan'izao fa mbola tsy nisy ange le hoe olona ny hoan'ny biby ary hoe mbola tsy nanaikitr'olona ny biby maro samihafa reny niteny ny ambassadeur ny Aosoa tsisy natohatra ange le teny reny tanteraka reny izy ka tongava saina ianao fa matoa tsy nanota intsony ny olona tafiaraka amin'ny ambassadeur ny Aosoa izy ny marina voalohany izy ny tsy nanota voalohany ary izy ny tsara voalohany zay atsarana avy any amin'ny lanitra satria izy inge avy any
avy any amin'ny lanitry izy avy ao amin'ny dada iay avasy Aosoa izy tonga ety amonjy atsika nge ny atondriany ety ary tsy manana mission afa-tsy ny hitondrantsika ho any amin'ny Aosoa izy anafaka antsika amin'ny fahotana izy ary hitondrantsika hiverina ho any amin'ny Aosoa atsarana nge zany ka ho anao anatin'ny tokantrano ianao ve dia tsy anaiky hoentina ary ianao nge hoentina akany andova fiainana mandrakizay hoentina akany an'ilay namorona anao zara aza nisy mpitondra zara aza nisy nanoro ny lalana hoe ity ny lalana tsara atongavana amin'izany fiainana mandrakizay zany fa tena vomafy ange lay olona mbola akamatatra no avy ny fiainana mandrakizay satria ohatrany hoe mandeha anjambany ve zany hoe mandeha jamba tsy mahita ninina fa de hoe alefany fotsiny tiana hoanina tsy hoany de hoe mandeha fotsiny zao tena aza miditra amin'izany tsony efa hita ity le famarinana efa hita le atsarana ary efa hita ny lalana makany amin'ny fiainana mandrakizay de zay olona afaka amin'ny fahotana zay olona tafiaraka amin'ny ambasadorany Aosoa ary zay olona tsy mahay minota intsony za irery ihany ka inona zany tokony tsy azaka zanao mbola hijanona ho an'ilay hoe de tsy fantatra mbola akamatatra ny makany amin'ny fiainana mandrakizay ary mistery mbola hita amin'izany mistery zany ihany ve ianao tsy ary hoe manapa-kevitra de hita hoe ity ny atsarana ity efa hita ny vokatra hita ny atsarana aza manaiky ho vofitaka ary samy ny anatra ihany mety ny ainao mety tsy haiko ny haiko mety tsy hainao ihany koa fa zao ny raisana lay fanafahana amin'ny fahotana rehefa tonga aty amin'ny Aosoa ianao andova amin'ny fiainana mandrakizay tsika ka miazaka za ararotony zay mihitsy zany tena hoe alao mihitsy mandinika tena mandiny mihitsy de alao ampiasaina mihitsy ny fahalalana zay efa azo hatramin'izay hoe ity efa hita efa miteny ambasadorana Aosoa hoe ity ny lalàna zay mamaritra ny fanafahan'ny olona amin'ny fahotana tonga de olona afaka amin'ny fahotana de zao tsy maintsy ataony ambasadorana Aosoa Batisa ny olona anankiray zay zany hoe zay le zay ministre to Batisa no vonjena zay no vonjena ange ka zany hoe tsy maintsy manaraka an'izay lalàna zay daholo zany zaka niza ho an'izay ty hoe ho afaka amin'ny fahotana tsy azo atao mihitsy zany mandeha amin'ny eritreritra fotsiny ka zay mihitsy hoe tsisy an'izany ireo be dehibe reo aiza daholo reo hoe de ho may de ho very daholo ireo be dehibe reo hoe Andriamanitra tokana ainy tsy azo atao an'izay zany izy fa efa misy ny lalàna mamaritra hoe ity no ahafahanao ho afaka amin'ny fahotana atonga loatra tsy mpanota intsony ary reto lalàna sotra zay efa napetraka zay efa soritana efa napetraka hoe ho arahan'ny olona rehetra raha te ho afaka amin'ny fahotana izy satria zay hoe tsy ho tafiditra mihitsy zay tsy masina tsy mety zany raha mbola tsy ao an'ilay famasinana zany anao de tsy ho tafiditra raha mbola tsy tanteraka zany anao de tsy ho tafiditra ny lanitsalanitra mihitsy anao ka efa misy ary ny fipetra ahafahan'olona tonga le fantanterahana ka ho an'izay manaraka an'izay zany zaka de zay no afaka makany fa tsy afaka atao mandeha amin'ny eritreritra izy na amin'ny efisainana zay no mahatonga ny miantso anao totokantrano hoe ny ambasadorana Aosoa mampahalala anao mampafantatra anao izy hoe ity ny lala dingana tokony alehanao sy ny lalana tokony ataonao atonga anao afaka amin'ny fahotana ka anjarinao sisa makatoa an'izy zany raha te ho any amin'ny lanitra de makatoa ny tena anao misafidy samy misafidy fa andao aloha tsika anaraka ny telesopina ijerena indray hoe inona indray no safidinao zany rehefa mahita an'ilay zavatra ao ianao de raha tsika izay telesopina zay de miverina tsika avy eo